dia mbola faly miarahaba antsika rehetra manaraka an'izao fandara an'izao indray ry havana ary manonona ny fiadanana ho amintsika tsirairay avy dia hiara hivavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay io, misaotra anao zay midera sy mankalaza manome voninahitra ny anaranao, mbola omenao fotoana hahafahana miaona aminao ao anatin'izao fandaharana izao indray. Dia ampianaro anay zay tianao ho fantatray, hitondranay tena amin'ny mahazanaka ao anay. Dia aza vela hisy ala maina tompo, fa samy ahazo ny tandrifo izay tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo. Amen. Amin'ity androany ity ry havana dia mahakasika ny fahamamona no andeha ho resahantsika fohy. Mahakasika ny fahamamona. Ao anatin'ny Baiboly dia haitsika ny tantaran'ny Noa, haitsika ny tantaran'ny Lota. Mitovitovy ireo satria samy anisan'ireo olona zay lehibe namindrana Andriamanitra fo. Raha nanao ny safotrano izy dia Noa sy ny ankonany sisa no hany velona teto ambonin'ny tany. Ary raha nandrava ny Sodoma sy Gomora kosa Andriamanitra dia i Lota sy ny zanany vavy anankiroa sisa no hany velona. Andeha ho jerevantsika mahakasika an'izany hoe fahamamony zany, inona ny zavatra niseho tamin'ny Noa sy tamin'ny Lota. Raha mijery ny tantaran'ny Noa tsika ry havana, arak'izay hitantsika ao amin'ny Genesisy, i Genesisy toko 7 ny andininy fa 2 no andeha ho vakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, manao hoe: ary nisotro tamin'ny divay izy ka mamo, dia nanary lamba izy ka nitanjaka tao anatin'ny layany. Io Noa io. Raha ho jerevantsika indray ny mahakasika ny Lota dia izao indray ny zavatra nisy Genesisy toko 7:20 ny andininy 2:30 ka hatramin'ny 4:30. Zao ny zavatra voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Andeha ampisotrotsika divay ny raitsika, dia andry aminy isika ananatsika fara avy amin'ny raitsika. Dia nampisotro ny divay ny rainy tamin'iny alina iny, dia niditra ny vavy matoka nandry tamin'ny rainy, ary izy tsy nahafantatra izay nandriny na izay nifoazany. Ary noho ny ampitsony iny dia hoy ny vavy matoa tamin'ny zandriny: indro efa nandry tamin'ny raitsika ao alina, aoka ampisotrotsika divay indray izy anio alina, dia midiry ianao ka mandry aminy, ananatsika fara avy amin'ny raitsika. Dia nampisotro ny divay indray ny rainy tamin'iny alina iny, dia nitsanga n'ilay zandriny ka nandry taminy, ary izy tsy nahafantatra izay nandriny na izay nifoazany. Dia samy nanananaka tamin'ny rainy ny zanaky Lota roa vavy. Zany ry havana no santionany mahakasika ny fahamamona izay hitantsika ao anatin'ny Baiboly. Tantaran'ny Noa, inona ny zavatra niseho teo rehefa namboly voaloboky Noa, nanao divay tao anatin'izany ka nisotro mamo, dia nanary lamba niboridana. Ny Lota indray, ireto zanany vavy anankiroa dia nampisotro divay azy, ary rehefa nisotro an'ilay divay izy dia nandry taminy ny zanany vavy, tsy fantany akory izy miraha vavy, ary dia niteraka tamin'ny Lota mihitsy. Zava-doza ry havana tahaka an'izany no vokatry ny fahamamona tany amin'ny voafiandohany ny tantaran'ny zanak'olombelona, dia vizany sahady ny zavatra nisy. Zany ny zavatra nisy. Ankehitriny izao raha mikasika ny hoe fahamamona, manahoana tokoa ny zavatra hitantsika, iainantsika amin'izao andro misy atsika ankehitriny izao, vokatra zany hoe fahamamona zany. Inona ny zavatra miseho mahakasika an'izany fahamamona zany. Raha ny ambaran'ny soratra masina tenenin'ny Paoly ato amin'ny Efesianina toko 5 dia ho jerevantsika vetivety zany. Ny Efesianina toko 5 ka eo amin'ny andininy 7:20 dia izao ny voasoratra ry havana: ary aza ho mamy divay ianareo, fa amin'izany dia misy fanaranam-po amin'ny ratsy, fa aoka ho fianoana ny fanahy masina. Zany tokoa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao, fanarana-po
amin'ny ratsy rehefa misy ny fahamamona eo amin'ny olona anankiray. Hitantsika teo fa na dia atao hoe olona nanana na izy azy zany Noa zany rehefa mamo izy tao anatin'ny fahamamona dia nanary lamba, sanatria tahaka ny olona adala manary lamba miboridana, zany nahazo azy. Ary fitsangajangana mahatsiravina ny zavatra nisy teo amin'ny tantarany Lota sy ny zanany vavy anankiroa. Amin'izao fotoana izao dia mihoatra lavitra noho izany aza ny zavatra hita, satria ao anatin'ny fahamamona dia mipotra ihany zany zavatra hitantsika tany amin'ny tantarany Noa sy Lota zany. Fa ankoatran'izany dia misy ny ady, misy ny korotana, misy ny fahantrana, misy ny fijangajangana mahatsiravina amin'izao fotoana izao, filan-dratsy isan-karazany arak'izay nambara tao amin'ny Efesianina teo hoe isy fanarana-po amin'ny ratsy. Ry hava malala rehetra ao amin'ny tompo, andehetso ataontsika zavatra tsy dia mampaninina ny fahamamona sy ny mahita olona mamo, fa andeha andiniantsika tena lalina tokoa hoe manahoana tokoa re, manahoana tokoa ny fiainan'ny olona ao anatin'izany atao hoe fahamamona zany. Fa potika eny, tsy ny fiainan'ilay olona zay mamo ihany sy mivarilava ao anatin'ny fahamamona, fa ny manodidina azy ray manontolo dia voakasika zany ihany koa. Satria hitantsika tsara fa niteraka ozona tamin'ny zanaky Noa ny fahitany azy ny boridana, ary arak'izany dia hitantsika fa zava-doza no niseho tamin'izy mirahavavy zanaky Lota, satria nanjarinandry tamin'ny n'izy vokatry ny fahamamona. Ka raha mijery amin'izao fotoana izao dia tokantrano betsaka no rava, tokantrano betsaka no potika, fiarahamonina mikorotana. Ary raha ny firenentsika dia hitantsika fa anisan'ny firenena mahantra indrindra eran-tany, kanefa kosa dia firenena anisan'ny voalohany amin'ny fidorohana. Raha mijerytsika eto amin'ny firenentsika eto tsy misy angamba tanàna anankiray ka tsy ahitana mpivarotra zava-mahamamo, fa misy an'izany daholo ny tanàna rehetra. Ary ao anatin'ny fokotany anankiray aza dia misy mpivarotra hatrany 10 mpivarotra zava-mahamamo sy zava-mahadomelona. Dia izany raha nanao andeha andiniantsika tena indray ny amin'ny hoe tsy eken'Andriamanitra, fa zava-doza ny vokatry ny fahamamona, raha zany hitantsika ao anatin'ny Baiboly zany. Ary andeha ho jerevantsika farany ry havana izay ambaran'ny Paoly mahakasika an'izany fahamamona zany, hitantsika atao amin'ny Galatianina toko 5 manao hoe fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotona, fijejojejoana, fanimpotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilà, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy. Ary ny toy izany izay lazaiko aminareo raha teo, tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Anisan'ny zavatra izay katsahantsika, ary anisan'ny zavatra izay andrandraitsika kristianina dia izany fandovana ny fanjakan'Andriamanitra zany, andova ilay fiainana mandrakizay. Anefa anisan'ny sakana zany eto, miaraka amin'ireo zavatra marobe izay asan'ny nofo voatonona teo, anisany ny fahamamona tsy andovana ny fiainana mandrakizay. Ko andeha ry hava malala rehetra, andeha isika kristianina tsy hijery fotsiny ny mahakasika an'izany fahamamona zany, fa andeha tsika andray andraikitra, andeha isika andray andraikitra miainga avy amin'ny tenantsika mihitsy aloha voalohany, ny amin'ny hoe tsy hiditra ao anatin'izany fahamamona izany. Ary misy olona mbola voafatotra hitantsika ao anatin'izany, andehantsika hitaona n'ireny olona ireny, ampafantatra n'ireny olona ireny fa anisan'ny sakana ninona zavatra tsara mety mivitan'ny olona dia anisan'ny sakana mety tsy andovany ny fiainana mandrakizay. Ninona fanekeny zay zavatra be da be vita ny tenin'Andriamanitra isan-karazany dia araka ny soratra masina hoe diso amin'ny zavatra ray loha dia diso amin'izy rehetra. Mino ary havana fa tsy vitsy ireo olona zay mbola voageja sy voafatotra no te hiala, ary efa nitady ny fomba maro isan-karazany mba hialana amin'izany kanefa tsy nety afaka. Fa olana tsotra no atolotry ny tompo antsika amin'ity androany ity. Haitsika ny tenin'Andriamanitra raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Raha Jesosy no hanafaka dia afaka tsika.
dia meteza ary ho ahafahan' Jesosy fa vonina izy anafaka anao. Izy rery any no tena afaka anafaka atsika amin'izay geja sy fatorana mbola mangeja atsika. Koa dia andehantsika indray ny andraikitsika indray fa potika ny fiainam-panahin'ny olona betsaka, potika ny fiainan'ny olona ranofo vokatra izany fahamamono izany. Dia izay indray no afatra fo izay hoentina amintsika riavana mahakasika an'izany atao hoe fahamamono izany dia izy ilay Andriamanitra tompo be fitiavana ny hiasa ny apontsika tsirairay avy hanampy antsika amin'izany hoe inona ny tokony atao mba tsy ho tafalatsaka ao anatin'izany fahamamono izany, hanampy an'ireo manodidina antsika hiala amin'izany fahamamono izany. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.